Nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina teny Anosizato vokatry ny rotsakorana ny sesy teto Antananarivo ny fitondram-panjakana. Nidina teny an-toerana ny Filoha Andry Rajoelina androany alakamisy nanolotra izany, izay ahitana vary 10 kilao isaky ny fianakaviana, menaka, paty, ronono ary biskuit. Nilaza moa ny filoha fa maro amin'ireo tokantrano no miato amin'ny asany, tsy afaka miasa noho ny fitarihan-drano. Ankoatra ireo fanampiana ara-tsakafo ireo dia notolorana vola iray hetsy ariary koa izy ireo ho an'ireo be antitra sy zokiolona, dia misy fanampiana manokana natolotra azy ireo hoy ny filoha. Tafikatra 12 ireo olona namoy ny ainy vokatry ny orana mikija teto amin'ny nosy hatramin'ny farany herinandro lasa teo. Raha ny tatitra izay navoaka ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandin-doza tamin'ny 2 ora tolakandro teo. 2 amin'izy ireo no avy eto Antananarivo renivohitra, 2 avy any Ambohitra Atsimo, iray tany Manjakandrina, 2 teny Avaradrano, iray tany Vinavinaina ary 3 tany Anosizato. Tafikatra 17 sy 4 sy iray alina kosa ny isan'ireo traboina manerana ny Madagasikara tao anatin'ny 9 andro nisy rotsakorana ny fanesy sy ny fitarihan-drano. Ny 9 sy 7 arivo amin'ireo ankehitriny no tsy maintsy nafindra toerana, na izy ireo namonjy ireo toby efa natokana ho amin'izany, na izy ireo namonjy fianakaviana. Eto Analamanga no tena ahitana betsaka indrindra ireo tsy manan-kelofana ireo raha ny tatitry ny BNDRC. 5 isanjato ny asa fanorenana ny tetikasa pipeline Mandrare sampoina no efa vita raha ny tatitra navoaka ny ministeran'ny rano, fanadiovana ary ny fidiovana. Tonga nijery ny fandrosoan'ny asa tany an-toerana ny sekretera jeneraly ny ministera niaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena sy ny governoran'ny faritra Anosy. Vinavinaina ho vita tanteraka amin'ny volana Martsa ny asa rehetra. Olona mahery ny 4 alina avy amin'ny tokantrano Vaovao ao amin'ny commune Amboasary Atsimo sampoina, maro alapôty ary maro ala mainty no isitraka famatsin-drano ampiasaina amin'ny sehatra maro lafy amin'ny tetikasa famatsin-drano izay miainga ao amin'ny renirano Mandrare ity. Noraisy ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Alarobia didim-panjakana manamarika ny fiafaran'ny fotoampiasan'i Sahondra Rabenarivo ho filohan'ny komity mitandro ny fahitsiana. Androany no nanolotra farany ny asa vitan'ny CSI toy ny fanao isan-taona ny teneny tetsy Andohatapenaka. Anisan'ny asa farany nataon'ny CSI moa ny famolavolana ny paikadym-pirenena entina miady amin'ny KOLIKOLY 2022 izay 20 isanjato ny asa nataon'izy ireo tamin'ny tondasa. Ny maître Lala Ratsirahonana médiateur de la République no mitantana vonjimaika ny CSI mandra-panendry izay hosolon'ny Sahondra Rabenarivo. Ity farany araka ny nambarany izay hotendrena ho isan'ireo mpikambana ao amin'ny komity mpitantanana ny IDBM afaka kelikely. Isokatra bebe kokoa ny mpanondrana entana malagasy ny tsenan'ny Canada raha ny tatitry ny fahadiseranana malagasy noho ny fanaovan-tsonia Hiara-hiasa Vaovao eo amin'ny fahadiseranana sy ny chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar no anton'izany izay mifototra amin'ny fanomezana antotan-kevitra marina sy ara-potoana momba ny fivezivezen'ny entana, fanampiana amin'ny dingana rehetra, izoran'ny fanondranana sy famoahana entana, anome antotanisa sy andray anjara amin'ny fanadihadiana ara-baritra ihany koa ny fahadiseranana. Ity fanarana ity dia haritra 3 taona sady anamafisana ny fiara-miasa no ampiroboroboana ny fanondranana entana makany ivelany. Dingana lehibe ho an'ny toe-karena sy ny orinasa malagasy izany.